avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Mety anambana ny faritra Menabe sy Atsimondrefana indray ilay rivodoza Jude izay nahazo anarana ny maraina teo raha ny vinavinina lavitrezaka. Raha toka mihamana lavitra antsika ilay rivodoza tamin'ny ety androany ity, mbola iverina amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika indray izy ny talata na ny alarobia ho avy izao, araky ny vinavinina ny men'ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Mila miala amin'ny rafim-panjanahantany frantsay ny firenena malagasy ahafahana mampandroso any Madagasikara. Hoy ny filohan'ny anteny merany ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy. Tsy antenaina ahavahan'ny olona ny vahoaka ny mpitondra ankehitriny, manoloana ny tsy fahaiza mitantana izy ireo. Any ivelany, miroso amin'ny fifidianana izay ho lehiben'ny governemanta tao amin'ny androany ny antoko ny fitondranana ao Kanada. Raha ny tombana sy ny feo mandeha amin'izao fotoana, ny talen'ny banky foibe ao Kanada teo aloha, i Mark Carney mety andimby ny toeran'ny Prime Ministre teo aloha, Justin Trudeau, izay nametra-pialana teo amin'ny toerany ny volana janoary lasa teo rehefa nitantana ny governemanta nandritra ny 10 taona. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manolotra ny araba indray tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anboantsika ny fampalalam-baovao mety anambana ny faritra Menabe sy Atsimondrefana indray ilay rivodoza Jude izay nahazo anatrana ny maraina teo raha ny vinavinany teo anivo ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Raha toka mihamana lavitra antsika ilay rivodoza androany, mbola iverina any amin'ny lakan-drano ny Mozambika indray izy ny talata na alarobia ho avy izao, araka ny vinavina nomeny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro hatrany. Fanadidina. Ny maraina teo tamin'ny 10 no nivadika ao rivodoza mitondra ny anarana hoe Jude ilay andro ratsy tao amin'ny lakan-drano ny Mozambika. Misy ray antsoina hoe Yvonne ihany koa any amin'ny ranomasimbe Indiana. Raha ny vaovao voaray ny tolakandro teo tamin'ny 5 ora, mihamana lavitra antsika hatrany ilay rivodoza Jude. Na izany, mbola iverina amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika io rivodoza io ny talata na ny alarobia ho avy izao. Mety anambana mivantana ny faritra Menabe na Atsimondrefana indray araka izany i Jude raha ny vinavinina lavitrezaka. Mikasika ny fahavoazana nateraky ny fiakaran'ny rano kosa, araka ny antontanisa ofisialy voaray ny maraina teo tamin'ny 7 ora sy sasany, olona iray ny namoy ny ainy ny anjeran'ny azo tao Tomasina faharoa. Misy 714 ireo traboina avy amina tokantrano misy 270 sy arivo ka 770 ao Ambatosoa, 277 ao Analanjirofo, 570 sy 500 ao Sava. Misy 773 ireo olona nafindra toerana avy amina tokantrano mitotaly 720 sy 700. Nahitan'izany ny ao Maroantsetra sy Sambava. Misy 470 ny trano tondran-drano, misy 730 ny trano rava tanteraka, ary misy 2 ny tetezana tapaka. Afa-tsy ny fialana amin'ny rafim-panjanahantany frantsay irery ihany no ahafahana mampandroso any Madagasikara ho ny filohan'ny ARFM na ny anteny merany ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy. Ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay tsy antenaina ahavahan'ny olom-bahoaka no ny tsy fahaizana mitantana ny firenena raha ny fanazavana. Tsiaro Rasoarvelo. Raha nangingina tsy refeo hatramin'izay ireo ray aman-dreny ara-drazana tarihin'ny anteny merany ray aman-dreny sy ny foko malagasy na ny ARFM. Nivoaka tamin'ny fahanginana izy ireo, nitondra ny fomba fijery ny mikasika ny raharaham-pirenena. Tsy manana vahaolana eo anatrehan'ny olona ny firenena ny mpitondra ankehitriny, hoy ny filohan'ny ARFM. Tsy antenaina hampandroso raha teo izy ireo noho ny tsy fahafantarany ny olana sy ny filan'ny vahoaka ka mahatonga ny firenena ho latsaka anaty fantrana lalina. Firenentsika tonga amin'izao fotoana zao
dia tsy vahaolana ao amin'ny firenena zany zay le lojika napetraka zany tsy ahafahana mamaha ny olam-pirenena fa ahafahana manao business ny firenena zay zavatra misy eto Madagasikara na inona lazay na inona mbara satria ny zavatra hitantsika dia mazava ho azy ny fanaovana gavoraraka eto amin'ny firenena fanaovana filandratsy ny firenena tsy mifandraika mihitsy amin'ny filan'ny firenena le zavatra atao fa manjary lasa manao zay tiana atao no tsy fahafantarana le firenena fa raha fatany zay vita ny inona malazy fa no tsy fahafantarana an'izay dia tsy afaka mamaly an'izany izy tokony verina amin'ny rafitra mamalagasy ny fitondrana ny firenena tsy mampandroso ny rafim-panjanahantany izay mangety zany Madagasikara ankehitriny raha nanambarany hatrany nanangana vovonana amin'ny rahina ho an'ny firenena izy ireo ka iroso amin'ny fanavotam-pirenena ny ataontsika amin'izao zany a dia lasa amin'izay tsika anavitra any Madagasikara amin'izay ho afaka amin'izao toerana misy azy zao zany hoe ny tena iverena amin'ny Madagasikara mamalagasy azy amin'izay midina nataonay aloha zao a dia efa nanangana ny natotra teo iny ny fisin'ny sehatra anankiray ngezabe dia ny hoe mirahina ho an'ny firenena malagasy izy zany no anankiray dingana lehibe satria zay efa nanao zay teo aloha fa tsy mety satria be da be le fiampingana tao anatiny fa ty izy vovonana anankiray ty zany dia tena ny ray aman-dreny mihitsy no manangana azy dia irosotsika satria vao manomboka moa izy io ary isy rafitra manerana Madagasikara izy fa tsy hoe Antananarivo irery tontosa omaly ny fampiarabanana tratra ny taona vaovao 2024 teo amin'ny fikambanany ray aman-dreny ara-drazana Jaiviny efa maromaro ny etsika nokasain'izy ireo atao fa voasakana na tsy hitanteraka tontolon'ny fampianarana kosa indray tsy mahagaga raha tsy manana fahalalana ara-pedagojika ny ankamaroany ireo mpampianatra eny anivony ambaratonga fototra eto amintsika noho ny tsy fahampian'ny fampiofanana ireo mpampianatra ho ny Front National ny Simpama raha fampianarana mamaly ny filan'ny firenena no mila petraka raha ny fanazavany fanadihadiana hoentin'ny Irina Fitiavana. Ny 700 ny zaza 7 hatramin'ny 14 taona eto Madagasikara no manana fahalalana fototra amin'ny taranja matematika ary 320 no mahay mamaky teny araka ny tarehimarika navoakany UNICEF omaly. Ambony ihany koa ny tany fialanan-daharana eny an-tsekoly eto amintsika ka mahatratra 220 izany eny anivony ambaratonga fototra ary 20 kosa eny anivony ambaratonga faharoa ny kolejy. Ankoatra izay, miteraka voka-dratsy amin'ny fampianarana tsy fahampian'ny fahaizana sy fampiofanana ireo mpampianatra. Tsy misy afa-tsy ny 5,700 ny mpampianatra eny anivony ambaratonga fototra ary 3,500 kosa ny mpampianatra eny anivony ambaratonga faharoa no fantatra fa manana izay fari-pahaizana pedagojika izay raha ny tarehimarika voaray hatrany. Nanamafy ny Front National ny Simpamana ny sendikany mpampianatra mpanabe eto Madagasikara fa tsy nahazo fampiofanana ara-pedagojika avokoa ny 5,100 ny ireo mpampianatra fanampianatra fotsiny ihany. Miatrika mivatana amin'ny fahaizan'ny mpianatra izany, antony mampitotongana ny kalitaon'ny fampianarana ho ny fanazavany. Ianjana be angamba raha miteny hoe fanarinjordira ny ato amin'ny fampianarana sy fanabeazana amin'ny fandraisana mpampianatra io satria nahoana le olona tsy mahita asa any amin'ny sehatra hafa any mandeha any amin'ny ministera ny jonina anao na any amin'ny travaux publics na iza tsy misy fianao raha vao manana BEPC na bac ny satra amin'izay tonga dia voaray ho ato amin'ny fampianarana dia hoe alefanao mampianatra ary na mampianatra ary lazaina fa tsy ampy ny mpampianatra nefa ireo misy mpampianatra apetra-potsiny ahoana zany fiofanoherana be zany azonareo le zavatra tianambara dia mbola averina satria fitantanana kaporaraka pedagog sy pitoto. Manana sekoly ambony afaka manofana ho mpampianatra isika na ny ENS. Maro anefa ireo mbola tsy voaray ho mpiasa-panjakana hatramin'ny androany na efa ntaonany maro aza no navita fiofanana raha ny fitarainana. Nilaza ity filohan'ny Simpama ity fa misy fandraisana mpampianatra ho mpiasa-panjakana mandeha amin'izao fotoana ka ireo olona nanohana filoham-pirenena tamin'ny fifidianana no isan'ny noraisina ao anatin'izany. Manodidina ny 100 izy ireo hatreto araka ny isa voarainy teo anivon'ny Simpama hatrany. Tsika amin'ny teny zao dia misy fandraisana ho mpampianatra ampolina amintsika amin'ny teny zao satria ireo olon'ireo dia nanoana andramatoa minisitra tamin'izy ny latsaka ho solombavambahoaka sy nampiasainy andramatoa minisitra ihany koa satria izy moa ny lehiben'ny taleny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika le olona rehetra nanaiky nampiasaina tamin'izany zavatra amin'izany zavatra zany ny takilony dia hoe ny takalony dia avinareo a raisina ho mpampianatra
nefa olona tsy nandalo fa ny faninary pédagogika nandray andro ary efa misy zato mahery raha ohatra ho boriborina. Mila homendanja ny fanabeazana raha tia nandroso ny firenena. Tsy mbola lara-pamehana ho an'ny mpitondra ny lafy ny fampianarana raha ny zava-misy ankehitriny ka ina hiapotika hatrany ny sehatra ny fanabeazana raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra manoloana izany. Fa mbola maro ny tepoka mila tsaraina amin'ny fampiakarana ny litany izay fampianarana izay eto Madagasikara. Raha ho an'ny Université an'Antananarivo manokana, mila fanarahenana vonjimaika ny lafy ny foto-dravitra asa-pampianarana, ny fahaleovantenan'ny université, ny capacité d'accueil sy ny maro hafa. Ireo fanatsarana ireo izay mitan-kevitra vaovao, ka ilaina ny fanavozana ny filompitantana ity université ity raha ny fanadidina natao. Mbola tsy mipetraka ny lanja ny autonomie de l'université ena ny fizakan'ny tena ny université eto amintsika. Ny fahaleovantena ny université izay ahafahana manatsara ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny fampianarana ambony. Ankoatra io, mbola mila fanatsarana ihany koa ny lafy ny capacité d'accueil eny amin'ny université izay tsy mahasehaka ny hamaroan'ny mpianatra isan-taona. Ireo rehetra ireo izay maharatsy ny kalitaon'ny fampianarana ambony eto amintsika. Raha-tsy haivina trany ny Université an'Antananarivo izay laharana fa 770 amin'ireo 200 maniran-tany. Itsika amin'izao fotoana izao dia miaina ao anatina fanatotoloana sy miaina ao anatina fifaninanana. Izany fifaninanana izany raha vao tsy maharaka ianao dia ianao indray lasa metara zany. Tsika zao raha ohatra ka jerena ny laharana misy ny Université an'Antananarivo dia 770 tao anatin'ny 200 amin'ny université eto Afrika izy. Dia azo lazaina hoe tsy dia ambony zany fa raha talohantsika raha ohatra ka hoe 10 taona na maherana izany dia azo lazaina hoe isan'ny manamaha izy azy ny Université an'Antananarivo. Izany toe-javatra izany dia mitaka mba ahafahana mampitombo ny asany dia mitaka fanatsarana ny kalitao-pampianarana, mitaka fifaneraserana amin'ny université any ivelany, mitaka ny fanatsarana ny fitantanana mba ahafahana mampitombo asan'ny Université an'Antananarivo. Ny lalàna momba ny autonomie de l'université no isan'ny antoka amin'ny fampandrosoana maharitra ety amin'ny université. Satria ato zany dia misy ny sampam-pampianarana mikasika ny lalàna ifandrimbona mba ahafahana amoaka an'izay lalàna mikasika ny autonomie universitaire izay. Manaratsy ny tontolo ny fampianarana ambony eto amintsika ihany koa ny tsy fahaizana mifeny olana grevy amin'izao fotoana. Ity farany izay anisany lesoka tsy mampiakatra ny lenta ny fampianarana ambony. Mikasika ny grevy dia misy kipitsopitso maro be izy io. Misy ny andraikitra. Samy manana andraikitra ao anatin'izay grevy izay dolidoly na ny sehatra rehetrarehetra zany. Misy ny andraikitry ny université, misy ny andraikitry ny ministère, misy ny andraikitra olona maro be. Azo atao tsara mihitsy ny manena mampiana ho ny fisian'ny grevy eto anivon'ny Université an'Antananarivo satria misy lafin-javatra maromaro ohatra hoe anatin'ny programme zao ohatra hoe ndresahana ny resaka digitalisation dia ny digitalisation dia afaka anenana an'izay mety hitrangan'ny grevy izay. Satria rehefa mipetraka tsara izay dia mety ho vita aingakaingana kokoa ny asa izay tokony atao dia alefa melohany amin'ny tompona andraikitra isa-tsokajiny izay zavatra izay izay valana izay mikasika ny inscription amin'ny mpianatra ohatra dia mba aingakaingana koa izy ireo mikarakara ny taratasy rehetra amin'ny famoahana izay boursan'ny mpianatra izay ka ahafahana manena ny grevy. Ho tanterana ny 14 martsa ho avy izao ny fifidianana izay ho filovavao hitantana ny Université an'Antananarivo. Misy telo ireo kandidà nilatsaka ho fidiana izay efa manana viana sy fampandrosoana entiny hanatsarana ny kalitaom-pampianarana ambony eto amintsika. Isan'izany ny profesora Rijalalaina Rakotsaona, kandidà laharana 7 izay manao laharam-pahamehana ny fizakantena n'ity université ity hatratra ny lenta ny fampianarana ambony maniran-tany. Nanomboka ny harivan'ny zoma teo ny fampielezan-kevitra ary farana ny alarobia ho avy izao. Dia lafim-baovao iny ihany koa no entina miseto anatin'ny dokavatra vetivety.
week-end cadeau lera falinatsika vehivavy zao miaraka miasy mivalo hatramin'ny 6 mars mividiana mora plus 5000 misy ampy 5000 ariary 100 sms 200 méga dia mahazo 200 méga cadeau zany hoe 400 méga ve zao zay rehetra zay amin'ny vidiny 5000 ariary fotsiny tsindriony dièse 322 étoile 35 dièse. Sarobidi ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikaasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany ho tanterana ny 20 hatramin'ny 1 aogositra ho avy izao anomoron-dava ny journée nationale des adultes fotoana ny ona sy hanamafisana ny fiombona ny olon-dehibe rehetra ao amin'ny eglizy isiako ny ara sosialy sy ara toe-karena izany zany fanazavana voaray santarandrianarison tatra ny antsiprian'izay ny diosèse ny Morondava no handray ny andro nasionaly ny olon-dehibe andiany faharoa na ny journée nationale des adultes araky ny tapaka nandritry ny fivoriam-be ny arahan'ny fivondrona beneveka eto Madagasikara sy ny VPKL na ny fivonam-pirenena katolika ny olon-dehibe anomboka ny alakamisy fa 20 ny volana aogositra ary farana ny alahady 3 aogositra ny lohahevitra amin'izany dia ny hoe olon-dehibe mijoro amin'ny finoana sy fanantenana kristianina ampanjaka ny fahamarinana sy ny fitiavana eo amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana kasika bebe koa ny olon-dehibe satria irahantsika mahafantatra ireny misy tsitsikreto no vahiny am'izany hoe nisy ny JMJ nisy ny JNE ity ndray zany dia vao ny lehibe indray no tanterana azy ampitantarahantsika ny Morondava andro nasionaly no ny olon-dehibe io zavatra io ahafana zany natokana hoe olon-dehibe no iresaka ifampitafa izy fampizara finoana ary fampizara andraikitra amin'io andro io maromaro zay no tapahana io zany fotoana ray lehibe io ahafahatsika manamafy indray ny fontsika manamafy hatrany manamafy indray ny fandraisana anjaratsika amin'ny malaikatsika eny amin'ny fiangonana sy amin'ny fiarahamonina akoatra ny ara-panahy misy akona ara-tsosialy sy ara-toe-karena ihany koa ny hetsika toy izao raha ny fanazavana asika na ny ara-piarahamonina na ny ara-toe-karena satria ny GNA na ny fiaonam-be io dia fantatsika fa olona be da be ndray tonga amin'ny toerana anankiray dia tsy tourisme ny ilazana azy fa nefa misy endrika an'izay io dia isy zavatra ataoko hoe ampiovany toe-karena ao amin'ny faritry Morondava amin'io zavatra io amin'izay olona be da be tonga zay raha olona zay hitondra ray alina isaky ny isan'andro andany ray alina isan'andro ny Morondava dia eritrereto amin'izay ny vola miodikodinao ny pitarika posy sy ny baramba mety hoe roa no entiny isan'andro fa amin'izay fotoana izay mety ohatran'izay zay zany le impact économique noho izany tsy afaka mialangalana angamba ny mpitondra fanjakana sy ny tompony andraikitra ara-panjakana koa amin'io zavatra io fa ifanoana nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny ray martsa teo nisy fisoratana anarana amin'ny GNA Mada 2 ifarana ny 3 Mey ho avy izao antsona ny fandraisana anjaran'ny olon-dehibe katolika rehetra tsy ankanavaka manerana ny diosèse 20 sy ireo aniva fotoana iankina ny fampiroboroboana ny setry ny fandrarana ny fahaizana mitady lalam-barotra anatiny sy ivelany ity fototra ity izay mbola mampandringa izany sehatra izany eto amintsika amin'izao fotoana ka ilaina pekady ahafahana manohana sy manasongadina ny vokatra vita eto amin'ny toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy arasoarvelo
ateboka iray isan'ny mampikatso ny sehitry ny fandraharahany eto amintsika ankehitriny tsy fahafehezana ny lalam-barotra anahito antoerana na anivelany tsy ny vokatra ilaina no tsy misy na nitraikefa no tsy ampy afa mbola sakana treto ny tsy fahampiny fivelarana eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena tsy mahasana ireny fampiroboroboana ny fandraharahana ny sehatra tsy miankina afa mila tosika sy fandraisana ndraikitra avy amin'ny fanjakana hoy ireo mpandraharaha malagasy. Les quantités sy les normes internationales na mbola tsy vitantsika tsy afahantsika mi-exporter même pas en Afrique de hitanao alohan'ny ivoantsika zany any amin'ny sehatra international rien qu'au niveau Afrique et si on assurait d'abord l'autonomie alimentaire à Madagascar ny any Afrique efa mavita mamokatra be de ny tanjona zany hoe andaontsika ranga mba hianatra amin'ny zavatra fanao an zareo any mba hampiroborobo eto amintsika afahantsika mifanometanana amin'ny zareo hoe plus fort miaraka no afahantsika inisy zany mameno ny tsena maneran-tany. Isany singa iray entina hampiroboroboana ity sehatra ity araka izany ny fanatanterana ny foire internationale de Madagascar ana ny FIM etsika ahafahana mampiranty ny vokatra vita malagasy isotomana ireo mpampiasa vola avy any ivelany ho tanterana eny ivato ny 12 hatramin'ny 15 ny volana May ho avy izao ny FIM amin'ny ity taona ity etsika izay voandrona ireo mpandraharaha amin'ny sehatra samihafa. Fanatsatra ny fanaovana lavanty ny tany izay kasailina iray kely edina amin'ny zanaka izay mpandova amin'ny fokotany 1374 ao Tanambo 5 Toamasina taorian'ny firaisankina naseho ny mpiaramonina tamin'ny fianakaviana. Nisy ny hetsika fanamporofoana teny amin'ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Toamasina ny mampandova ny tany ny zanaka fa tsy ilay iray kely. Kolo Toamasina. Nampiakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany teto Toamasina ireto fianakaviana ireto noho ny fisiny ilay ray kely nikasa hiara andova ny tany amin'ny zanaka rehefa nendao sy ny fahafatesana ilay reny izay tena tompony ny tany nirotra teny amin'ny lapan'ny fitsarana ny mpiray fokotany nanotrana sy ny ray hina tamin'ireto fianakaviana ireto nanohitra ny fanaovana lavanty ny fananan'izy ireo araka ny taratasy fampahafantarana ny lefa ny vaditany sy araka ny fangatahany ilay ray kely. Tokony tsy nataony ny tompona ndraikitra ara-pitsarana ambanjavatra ny fanaovana fanadihadiana ifotony makasika ity raharaha ity mba hisorohana amin'izay mety ho fifandonana hoy ny lehibe ny fokotany voakasika. Izao miteny izao moa dia efa nangataka fitenena nangataka niera tamin'ny délégué-na nosoma alohan'ny raha zavatra nataoko izao fa ny teny mialoha misy ohatran'izao ny zavatra misy aminay dia efa nampahafantiko ny délégué nosoma dia miakatra district isika amin'ny préfet dia magnano tegna zay ny fahendren'ny fitsarana mba tokony manao descente fa tsy atao ambadika agny foana satria tsy mahita ny zava-misy izy fa taratasy foana ny vakina dia mandeha ny grosy dia tsy ekenay zany le noho izay autorité locale tokony mba handalo aminay zareo vao manapaka le fitsarana fa tsy tonga dia tsara igny agny foana ka devona zay hatramin'ny farany miaraka voaka eo hiakatra agny amizay akarana zany fa tsy ekenay mihitsy anaovana lavanty ity tany razana ity zay zany le izy matokony faindren'ny fitsarana zany mba tsy lazany hoe misy ny kolikoly fa tsika zao moa dia hoe mangarahara miaigny amin'ny zavatra marina ka tsy mety le izy tsy nagnany timolaly le zavatra fa olo nanipetraka foana nanafana dia lasa ho izy ndraiky tompony tsy mety mihitsy satria amin'izao fotoana zao fa olo mba namainy timolaly asa 10 taona dia tokony fa tsy nanao n'izay fa trano fa vita ny vantagnany. Ny valy ny etaetany ireto fianakaviana ireto taorian'ny fitsarana na raha ny ady hevitry ny mpisolo vava ny andaniny sy ny ankilany natsahatra araka izany ny fanaovana lavanty. Somary lavalava kely fitsarana satria ny avocat nisy fifanazavana ny andagniny sy ny andagniny dia ny haino ny mpitsara dia avy eo moa nisitaka ny fitsarana tambombe fola tsasakadiny dia zay vao mivoaka niverina indray amin'ny fitsarana dia namoaka le didy ka nandrisy zay dia isoarana be dehibe zay. Le lavanty zegny mijanona fa le ady mbola mitohy dia mbola ijerenjere akaiky zegny mikasika an'izegny fa zay zegny matokony fahendren'ny fitsarana zay ahazony rariny zay mba hierigna aminay le tany lovanay fa tsy ho lasan'le olo miady aminay dia matokony fahendren'ny fitsarana zay agnatrehana zay zavatra rehetra zay. Manay mafy ny fianakavianany amin'ny ahavotsitra ny tanin'izy ireo amin'ny reto zanaka izay tena tokony andova fa tsy ny ray kely izay tsy vita fomba ara-panambadiana akory tamin'ny rahatompoko vavy no sady tsy nisy zanaka ny ombonana ihany koa. Dia lafim-baovao ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany felomatompoko.
tsiray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté Ni Vavao. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.